Gasy Rakoto. Ny radio plus ho anao zao teodisy venindry tantarindry amseho nosoratany Ajarandriamanalmanana. ireo nanomiaina ny tantara Lydia Arlala, Ravaka Antsaniony, Priska Rakoto Arimanana, niaraka tamin'ny Ajarandry sy Romi Arimanana. Nandray feo santatra lantony aina nana totosa Ajarandry. inona ary ty mahazo mararirary daholo zany ny vatako sady ohatran'ny misalebolebo foana zany nandritra ty herinandro ty zay ary sao de mba nefa de ho marina ve zany zany ka efa mananika amin'ny faharoa amby 70 taonako hoe tena tsy mino an'izany ka amin'izao taonako zao ve tena lasa misavoritaka ny lohako marina. Aleo ngamba anao testa ka zay zao ny mety analana an'izany fitaintainako zany. Andeha ho any amin'ny farmasia aloha mandrapatonga ranjenja ka hitiko vetivety ny trano dia hitsorika faran'izay aingana sady ohatra mitady andosa aty ndre za zany Andriamanitro iangana ka mba ho diso ny eritreritro. Tena marina ve zany lazainao zany ry bakoly inona koa ary ny atony andengako aminao amin'izany ka tsy possible mihitsy hoe enao zao ve ny toejaza ndraiko tsika nge efa tokony hitaiza zafikely dia hiteraka ahoana ka io io hitanao io mivalin'ny testa nataoko ary efa nitelona verika io dia zao foana mivaliny tena tsy mampino azy zany ka maninona raha hoe ahoana ozy ianao andao anantona dokotera sao de mba zavatra hafa mantsy no lazain'ny testingko ty ianao koa zavatra hafa inony fijerenan'izany mihitsy ange io araka ny lazain'le tao amin'ny farmasia ka am'izay ry mba afa-po tsara tsika raha mijanona am'izao mantsy ohatry no kikisan'ny aditsainy eto fotsiny ary maninona raha ho anontaniako anoniko izy mantsy mba mety hahafantatra sy hanamarina ny valiny io fa ianao very bakolo mitapy amin'ny fomba ahoana ny lazana an'izany azy dia raha tiako ka marina fa hoe mitoejazy ianao dia ahoana eny marina ihany aloha ny ianao ny fahorian'izy mivady ary amin'ny tsy mbola fanananjanaka ty efa mila tsy ho zakany ka atao ahoana ary ho any amin'ny dokotera ihany zany sa ka tsy maintsy zay moko ary miomany ianao fa andeha moka fiara ka zao arangera ty efa midimy ariva dia maninona ka sao dia anahirana amin'izao andro efa alina zaoko ka iantso azy fa tonga dia miomany ianao sady dokotera efa mpikarakaratsika hatramin'izay ve dia mino fa tsy aninona amin'izany izy fa aingana ianao eny ary tena tsy nanaiky mihitsy raha indrindra raha tsy nakany amin'ny dokotera ihany zay efa nataoko ihany zay tsy nampazoto azy fa tsy nety izy ny tena marina nefa tsy hoe tsy te ho any fa
ny fahamianarako ny dokotera mihitsy. Tena ho afa-baraka amin'izao izay mivady a. Nefa tsy maintsy atrehana moako. Ary aleo akakanjo dia isolaingana n'ity kiraro ity koa fa sao dia tezy teo indray le rangahy iny hoe ela be a. Mazava tsara zany madame Bakoly a. Ny fanontaniako fotsiny hoe fa firy taona moa zany le zanakareo mivady iny? Mino ve? Efa mananika amin'ny 17 taona izy zaoko. Fa ahoana dokotera? Ay ve? Anka, tsisy inona akory. Mba tiako ho fantatra fotsiny iny. Dia ahoana zany? Ahoana mivaly ny fizahana nataonao? Zao hoe, tsara angamba raha antsoina miditra ty ny vadinao sa? Ka tsy maninona na zarerera no anambaranao mivaliny ka raha benja koa ne fantatrao ihany amin'iny izy tsy dia be teny loatra iny ko. Eny ary, ka zao. Rehefa nataoko ny fanadihadiana sy ny fizahana ny vatanao rehetra dia faly milaza aminao fa mitoejaza ianao madame Bakoly a. Tena marina ve dokotera? Ie, ary efa 3 volana zao ny kibonao. Andrekako. Otry. Fa iny ty mampivaloarika be anao amin'izany. Fa vao mafaly nge zany madame Bakoly. Ka vao mafaly fa tena tsy namposiko re dokotera. Nazara menatra anao hoe amin'izao taonako izao ve dia tsy misy tokony hamenatra re zany. Enao ke vehivavy. Ary tsaroa fa tsy misy fetra ny taona nananjanaka. Misy vehivavy hafa arange efa handray 17 taona vao mitoejaza. Ka zany eo ihany fa atao ho fahasoavana avy amin'Andriamanitra re zany. Sady mino fa faly le vavy tokana kelinao iny raha marefa hanana zandry indray izy 20 taona ty aoriana. Ka zay indrindrako. Fa tsy misy vahaolana hafa ve dokotera afaka atao a? Tena tsy ho vitako ny hiaritra ny vavan'ny olona amin'izany ka. Ataoko ahoana koa ny hitondra kibo amin'izay toerana alehako nefa izy tsy mahalala fa vehivavy efa tokony hanana zafikely a. Tena menatra re. Mariny. Madame Bakoly a. Aza miraharaha izay vavan'olona izany. Sady izay mahafaly ianao sy mahasambatra ny tokantranonareo mivady jerena. Odio tsy hita fotsiny izany fa ny olona nge tsy maintsy miteny foana. Raha ny hoe hevitra hafa nolazainao indray a? Tsy te hiditra amin'izay loatra satria mety hisy risika be mantsy amin'nenao le efa mihoatra ny 5 taona. Aleko lavitra aza miatrika ny olana mety hisy eo amin'ny fotoana haterahanao. Iny mantsy mba afaka miditra amin'ny fandidintsika raha sanatria mitranga amin'ny fahasarotana. Ka zange dokotera. Aza manaby ohatriny io moa e. Jerenge raha tsy mangana hatramin'ny tarihanao mihitsy e. Sady sao dia hisy fiantraikana amin'ny zaza ao an-kibonao zao ka. Aza matahotra fa hanampy sy hanaraka anao hatramin'ny fahatongavan'ny zazakely ahy e. Fa zao aloha mila rahanao atsakany sy andava ny torohevitra rehetra omeko anao. Na ny sakafo hohaninao zany na fitaizana tokony ho arahan'ny vatanao. Mila mitandrina be mantsy sika na dia ny harerahana be loatra fotsiny aza. Ka nanahoana ary Bakoly? Inona ny lazain'ny dokotera atao? Tena mba naharitra mihitsy masonareo ny resaka atao ka. Zatra efa tena tsy matombona mihitsy. Fa atao tsy miteny ianao fa mianahana fotsiny. Maninona? Mitenena rery Bakoly fa aza mandreraka. Ka loza ngeranga ty fa be voka 3 volana e. Fa napoziko mihitsy.
Dia ahoana ka? Inona ny fanapahan-kevitra farany raisinareo tao zany? Ka inona fa tsy maintsy hoe ananjandro indray izany meniko. Fa angatsy ny teneninao azy reny resantsika reny e. Fa za ve adala aminao Rabenja? Efa saika ilelaka ny faladiany mihitsy ary za tao ny angavy azy hoe aleo tsy tazomina io zaza io fa tsy mety iziko. Marefo loatra hono ny vatako noho ny taonako ka mety tsy hazakan'izany. Mety hitarika hatramin'ny fahafatesana mihitsy raha sanatria ka misy olana tampoka. Zany ve? Dia hiverina hitaiza indray zany. Zavatra efa tsy natao nandritra ny 20 taona angarangidiny. Dia izany ve ny olana voalohany tonga ao an-dohanao Rabenja? Dia tsy mba eritreretinao akory hoe ahoana ny fomba ilazana an'izao amin'ny romin'ny vady? Ahoana ny fijery manodidina mikiboko hibotsina be afaka embolana? Ny fosany tsy tesy mipakahalantsika ao an-tanàna? Ny latsalatsa mety ataon'ny zanako aho. Sisy. Tonia aloha ianao e. Tsy ahita vahaolana amin'io ranomasy io fa andao dia any an-trano iteo izay atao. Ka ianao ihany angesony tsy mbola mamelona fiara eo e. Ohatray. Ay tokoa moa. Ary manomboka sahady koa izany fahakizitina andrakibo izany. Mbola hanin'io ihany ary afa donainako an'ity talohana kiraro ty eo ianao ny farany. Tsy lalana ny zorona fa. Allô, Neny? Allô? Manahoana Kimeno a? Manahoana Neny? Salama tsara? Ie, salama kia. Nareo any manahoana? Salama tsara zay Neny a. Ary ao nga tady zay? Ie, tsy nivoaka izy fa ao amin'ny garazy eo ka. Manara-maso an'le mekanisien ao fa natao motera mantsy le fiara kely iray. Zany ka joreraka amin'izany indray ve dady? Nanina raha nahitra garazy fotsiny na farafaratsiny mba niantso an'ny andrina nampy azy tao? Zany koa ve anelingelena anazy indray e. Sady tsy manao inona nge izy fa manaraka izay ataon'le mekanisien fotsiny e. Ka mandreraka foana ane zany Neny e. Izy vao avy narary teo ngeny tsy tiako anaovany effort be indray e. Izy mitondra ny 4 isan'andro mandeha miasina azy efa mampiasa an'saiko hoe tokony mba hanana sofera izy. Ka efa tsy laitra dohika ny andry dia avelao anao izay tiany atao ao e. Teneno ihany izy Neny a. Narary eo indray ny eo iny e. Eny re, aleo fa hiezaka ndresy lahatra azy ary ahy e. Fa zao Neny a. Sady mivoaka nareo mivady rapitsy dia ho avy any izay. Ay, tsy mivoaka zany re zay e. Fa misy inona ke? Ohatray, ka hitsidika sy hamangy anareoko. Inona koa ary samy fanontaniana eny zany? Ka gaga hoe niantso mihitsy ko. Tena niantso mihitsy fa misy vaovao goavana be ho lazaina ianareoko. Ay kosa, ary vaovao tsara izy zany ngamba matoa faly sy mibitaka mihitsy ndriko. Ka zany mihitsy e. Tena tsy andriko izay lazana azy amin'eny. Resantsika mianaka ihany sa misy idirany dadandrindray? Aleo mba surprise ho aho. Rehefa tonga any izay mahafantatra azy Neny. Tia ndriko retsy. Fa maninona izao raha mba ilazana sombitsombiny kely a? Si, mandrasa re Neny a. Sendray alina koa ve dia tsy andriny Neny izao ka? Endray ariko. Fa ampiry zany aloha nareo ny tonga aty e. Anomanako izay zavatra ilayntsika mantsy. Maraina izay dia efa tonga any ka. Miara-misakafo atoandro tsika dia mandeha mivoaka kely rehefa harivariva iny. Mety amin'iny izay sa tsy mety? Mety tsara ka. Dia rapitso zany a? Endry Neny a. Izay fa mpajerijery eo a dada. Teneniko iandry dia erano mijery eo zany rapitso fa aza dia mandrera-tena be hoe azay a. Eno a? Izay fa velomaro Neny dia mampamangy eo amin'ny dada ao e.
veloma kemeny kely a. Zany raha mba netiny teny an'le surprise mihitsy ka aladaly eny e. Ka inona kosa moa no maha-surprise azy raha ho lazainy anahy ka? Mino aho fa le asany andro zao zany dia hipetraka any an-dafy zany ry zareo raha izaniko. Sady efa ela koa nge nendrasandry zareo an'izany fa mety zao vao mivaly e. Fa mety tsara zany ka. Andro zareo afaka manararoatra mitsabo tena tsara amin'ny mety azahoany taranaka. Mety tsara aminay mivady koa satria tsy hahita an'izay fotoana hitondrako voaka ry zareo amin'izay. Fa ny fomba hitenenana azy an'ity kibo ity zao no tena mbola ho raharako. Ihany ve moa tsy comprendre ihany fa le kialamino zao no tsy haiko amin'iny vavany mitsotsony iny. Tia za dia hiteraka indray. Oreny indray atsoatsy. Tsy ohatran'izao hijereko azy amin'ny fitaratro zao tsony zany ny kiboko fa hitombo andro aman'alina dia amoaka zazakely indray afaka enina na fito volana eo. Ay, ity izako. Zany no mahavariana eto. Aleo aloha hijery andrabenjany amin'ny garazy ka tsy fantatra koa izay ataony iny eo. Fangahy ianao tsy mitondra sunel mino? Ka tsy nahazo tsondra za. Efa maika be koa tsika dia io gatao io sisa ny voatondrako. Ay, aleo fa rehefa tonga antsika dia mivoaka kely mividy indray ary e. Fa zany eo ihany fa lasa ihany no saiko ry andry a. Hoe amin'inona ka? Hanao ahoana ireny ny fandraisan'izy mivady ny vaovao lazaintsika e? Tianao koa. Ka iaraha mahita eo izay ho lazainiko. Mino kosa aloha fa ho faly ry zareo e. Normal zany ekia. Za ngeny saika nitondrako an'le divay tao an-trano teo e. Enao moa tsy netiko. Ka dala nge chéri efa ambony tension dia tsy tiako hoe mbola andray an'izany indray e. Fa angaha kosa moa dia hiboboka be na izany azy e. Mba mifandona vera kely fotsiny ohatra dia izay. Dia rehefa mivoaka rehefa aveo izany dia mitondray e. Azo atao an'le menamena be ireny fa ireny no tena mampiakatra azy. Alora aveo zany hoetiny. Ary aleo andeha mafimafy efa mba malalaka izany lalan'izany. Apetao ny ceinture indry. Dia ahoana zany ny atao ry bakoly a? Ho lazaina azy mivady any sa ahoana? Za mieritreritra hoe sao hanimba zavatra ny analany an'izany zao ka. Fa tsy aleo ve fatany teny zao zany toy izay anapoka azy indray ianao fahitana ny kibonao ngeza be eo e. Sa tsy tiako hoe anino ntsika ny orina any raha sanatria misy olana tampoka eo amin'ny fitondranao ny voaka io. Ka ilaza vaovao mahafaly kosa ngeranga tiany atongavany aty amintsika e. Ary mino fa le resaka fandehanana ny velany momba ny asan'ny andry angambo zany dia ho gafitsika amin'ny resaka mety atezitra ve ny fifaliana hoentiny ato an-trano sady mba efa ela ngeny na niriny an'izany e. Ary efa fantatrao ihany moa zany dia maninona tsy nitenenina hatramin'izay ela zay ka? Tsy niteny an'izany indray mino fa za fotsiny mamina vinan'le izy e. Zay indray ianao sy le mahita volana alohan'ny biby. Ohatran'ireny marina tena marina ireny ery ka sainao fotsiny no mamoromorona eo. Odry ka zanako ange mino e. Za no mitondra ny 9 volana tatakiboko. Fantatro foana ny ao an-tsainy na dia hoe mbola tsy mivolana amiko akory azy izy. Dia ho hitantsika eo ary zany e. Enao ve moa laitra doika amin'izany? Fa aza mody mahafantatra an'izany aloha atao surprise no mantsy le izy. Zany iziko. Andeha mova vady fa tsy mety efa ary zareo ngamba izany miklaksonino zany.
Ka inona ny vaovao ry sery andry a? Mandeha tsara ny asao? Mandeha tsara ka. Mipiasa indray ary zao no mila tsy aharakako. Be dia be mantsy ny commande tamin'ity volana ity dia tena lasa miasa foana izay. Izay zany tsy dia mahafaka anao intsony rehefa misy fihaonany ireny. Ka na mitokatrano ran'eriny indraindray efa lasa fatoriana sisy. Atao ahoana rehetra a? Izay le fitadiavanako. Zara raha misy an'izany. Izay aloha e. Fa za kosa angemba manokana fotoana tsindraindray ihany ho an'ny vadiko na izany azy. Ka ny vehivavy ry se tsy mahalala an'izany a. Ianao tsy hetsika eo akaikinao ihany ny azo no ilainy. Andray kosa ry dady e. Tsy toetrako kosa aloha izany e. Ndry ve ho gaga amindray indry e. Ny azy nga tsy izany foana. Fa zany ho ihany fa ataovy aloha ny sakafo ry izy mivady a. Resaka tsy nanan-kanina izany. Fa mba moramora ianao raha benja amin'ny herin'omby rehetra io a. Izay androandro fotsiny kosa very neny dia aninona? Hita ho ary se. Sady ny azy alaniko be sy ahasalama anahy ihany nataoko. Izay mihitsy ry dada. Rehefa salama dia izay ny irinako. Fa tsy maninona kory ry andry raha eto am-pisakafoanana eto no anambarantsika an'ilay vaovao mafaly e. Sa ahoana ozy ianao? Ka maninona moa e? Fifaliana nga misy ohatr'izao indray. Eno a. Sady liana amin'izany resaka reo izany mihitsy nge izay mivady e. Efa hatramin'ny alina mihitsy izay tsy nahita tory. Hitako. Lazao akifa aza mampitaitaina. Ka zao ary e. Efa fantatrareo ihany ry dada sy neny fa efa ela izay mivady no naniry an'ity vaovao ity saingy Andriamanitra moa no mandahatra ny zavatra rehetra e. Izy no mametraka ny programantsika olombelona. Ka lazao retsy fa aza be safary eo a. Mangina aloha ianao e. Avy aloha izy mba haneo an'izay ao am-pony ao. Ena re. Fa toizy ry andry a. Ianao mihitsy ny tiako ilaza azy. Tsy maninona re. Marina izany teneniny mihitsy izany dada sy neny. Faly be izay mivady fa na dia efa saika mofo aza nandritra ny 3 taona ny vadiana izay dia nomen'Andriamanitra valomavaka ihany ankehitriny. Mikafaliana be no anambarana aminareo ray aman-dreny fa mitoejaza ihany mino. Maninona? Ka zany ko be voaka ihany ary neny a. Ary efa anao mariny ny dokotera fa andray efa-bolana izao ny zanako atakipoko. Fa tena marina ve zany e? Ohatry. Marina izany ry dada. Ananjafo kely amin'izay nareo rehefa niandry amin'izay taona maro izay. Ry lanitro. Neny? Ohatra e. Fatatora neny? Neny? Fa naninona tampoka teo koa ary bakoly. Eno a? Ao aloha, ao ampio ary andry a. Aleo batantsika tsy misezetsy izy aloha fa tsy fantatro izay mahazo azy tampoka eto. Neny a? Eno a? Fa naninona ary? Ka hoe, aleo izany avy aty amin'ny lohany. Fa sao dia ny sakafo tsy zakany ary teo e. Ka sakafo efa fihinany ve dia ampaninina azy ry mino a? Neny a? Neny. Ao aloha ampio ikosokasy fa zarozanareo fanditra fotsiny e. Bakoly a? Fa maninona ary ianao ty e? Aleo tonga dia amelona fiara ary dada dia andao entina any amin'ny hopitaly izy ka? Hita ho ako. Sady ohatry ny ela loatra any reto e. Izy ty toa mbola tsy mahatsiaro tena ihany. Oka aloha e. Aleo le dokoterana ihany no antsoina dia aleo izy nijery azy. Ka ela loatra inge zany ry dada e. Sao dia ahitan-doza eto marina raha ilozantsika iandro fotsiny eto. Hita ho ako. Tsy mety ho azy zany fa efa iantso le dokoteranay dia mino fa ho avy eo izy. Mba alaivo kely aloha ry mino ry ranomanitra etsy ambonin'ny poketritsy a. Efa tsy maninona tsony ve zany izy ry dokotera? Efa tsy maninona tsony izy ka. Vokatry ny fahaterana fotsiny nge na tonga sy natsiaro tena tampoka teo e. Ary sao dia tokony hamonjy hopitaly ary izay dokotera? Eno a? Ka tsy mila makany amin'ny hopitaly izany tsony re. Efa stabila tsara aloha izy izao.
Omerany fotsiny izy rehefa taitra fa nasiako fanafody fampatoriana kely ilay tsindry nataoko taminy teo. Mety haharitra adiny iray ihany ho any mantsy izy no atao eo dia avy eo miverina normalina ihany. Ay, mety izay dokotera fa dia misaotra indrindra anao e. Soa fa tsy naninona izy izanyko. Aza matahotra monsieur Rabenza fa tsy misy fiantraikany amin'ny... Za matoky anao dokotera, makasitraka anao indrindra e. Ndao fa terika ianao dia mbola miala tsiny ihany tamin'ny fanelingelenany. Tsy misy tsiny akory ka. Ary ao tsara daholo fotsiny ireo fanafody nosoratako ireo. Angatadalana angamba fa antsoa ihany ary raha misy fiovanjavatra. Eny dokotera, andao amin'izay ary. Dia misaotra indrindra re dokotera. Veloma ianao? Veloma reo. Fa tsy azo koromino fa iny tia mahamaika be any dada andefa ny dokotera tapoka teo. Ka za koa zany mba gaga ry andry. Amin'izay izy koropaka be ohatran'ireny iny ireny. Marina tsy afa-baraka tamin'ilay olona mihitsy ka. Tena misy zavatra fenin'izy mivady antsika angamba ka. Sa ianao ve tsy mahatsikaritra an'izany? Ka nalena safitra tampoka neny teo aza ange mbola mistery amiko ry andry. Tsy rony tsy vetiny eo fa foana eno anao hoe bevoka izy dia tambotsitra avy hatrany. Izany ve dia mba normalina aminao? Dia tsy nanaiky nitondrana azy tany amin'ny hôpitaly koa dada avy eo fa hoe le dokotera iny ihany no tsy maintsy hijery azy. Misy zavatra fa afaka. Aleo antanitsika tsara mihitsy ny dada rehefa miverina eo aloha fa tsy... Dia izany ary izy mivady marina. Menatra nareo tratrany tsy nampozina re izahay e. Eny fa na dia efa nilaza tamin'ny dokotera ary za sy nindainareo hoe ngatsy afaka esorina izazy io dia tsy nanaiky izy satria mety haningotra ny aiko izany noho ny za efa be taona. Tena menatra nareo re zaraka izy menatra satria iary hiteraka amin'ny janako indray. Sady miala tsiny aminareo koa fa tsy hoe nazahoanareo taranaka akory ny tsy nahafaly anay fa le fifanojona tampoka taminareo mianaka e. Zay mantsy ny hevitra hoe zavatra hafa mihitsy le vaovao entinareo taty aminay. Andraso aloha ry dada sy neny fa inona moa izany ny tokony hampialatsiny aminareo amin'izany e. Dia inona koa mampitomany an'iny izao? Tsy mahafaly anga moa izany hoe mahazo taranaka izany ka. Za koa ngery mino mba gaga e. Tsy tsika ary ny sambatra raha samby-sambatra fa tototry ny fahasoavana. Eno ako. Sady hazanaka no hazandry. Ka tsy maintsy hiavana sy hiboka trano angeza ary mino manomboka izao e. Tsy zakako loatra mantsy ny mason'ny olona sy ny tao tanàna. Neny Eny fa nampiara-miasa amiko fotsiny ary. Ka tsy misy olana ange izany e. Raha tianiny dia any aminay aloha neny mipetraka mandra-pahatonga ny vahiny kely. Sa ahoana ry andry? Sady mifanotrona sy mifanome-hevitra ao nareo mianaka amin'izay ka. Mahafinaritra ange izany e. Ka raha tsy mampanihona indray nareo moako. Dia hivoaka kely aloha ry neny tsy ho ela akory fa hijery akanjo hoan'ny andro vetivety fotsiny. Zany eny ary za mbola andamindamy mandrety lamba rehetraretiko. Fanazany aza manao reraka loatra. Tsy raha petsy maraina moa dokotera no ho avy hijery an'iny. Ie, tokony ho raha-pitsoka sady misy tsindrona tsy maintsy ataoko izany hono. Ay, za koa nerineny raha-pitsy mandalo any amin'ny rasa azy. Fa hony tokoa kirmino. Hoe ahoana? Firy volana tsara moa izany ny kibondry e. Tadidiko mantsy ny tamin'ny lazandry fa hoe
fa naninona sintsy nylaza tamiko tao ambony sea zangy efa tam'roa ny tonga ka tsy tao tsaiko tsony zany ry dada fa ny andeha taty aloha no nampikorobaka lalao sisa ny azoko nafarana teo tokotany teo mino koa moa tsy nisy nandarana mihitsy fa nandodina beko ka ahoana ozy izy ondrasazika efa akaiky sa araka ny filazandrasazy aloha dia hoe efa vako ny randohany za ko tsy navelany zareo hiditra ao mihitsy fa mbola tsy nisy vaovao akory mbola tsy nisy ny voaka aloha hatramin'izao fa mahatoky ary dada hoe vita miny somatsana moka ny zanakay matoky an'Andriamanitra sy fa hay ny zavatra rehetra ary aza mitsahatra mivavaka fa samy manana ny fotoana ny zavatra rehetra matora sazy mbola tsy niazo dia mbola tsy tonga zany ny orako marina zany ary manino nge zany telefônina ny dady zany ohatray marina zany ary tena tsy henoko mihitsy ary tobakolo ty miantso ty allo lalao fa ahoana zany ve andraso ho avy so dia zao ary lalao omeo rano mafana aloha izy osotro mpandrapatongako dia aza mihetsiketsika eo mihitsy aloha ianao 10 minitra dia tonga eo fa misy inona ry dada lalao le niantso teo ie lalao le teo fa mararika eo mbakolo eo sady misy rano mandeha be tsy mety mijanona mihitsy marina hoe tena ho teraka koa zany neny raha izaniko dia ahoana ny atao ry dada aleo zany dia akaza ingana fa sy mijanona eto lazao zay vavao aty fotsiny ay ka mandehana ary nareo dia ento manaraka anareo ihany koa lalao fa sahirana rery aty tsika raha izaoko mety zay fa mba atsongery izy dia mba asaivo manangona netana rehetra ao fa ao atsoko izy ary mandehana ingany dady Andriamanitro tena fahasoavana rososina be zao zany no hampiarahanao miditra amin'ity fianakaviana ity pio zay fa sarotra ny adidy hatrehanay sy dada raha izany nefa na izany aza misaotra anao fa tsy takatra ny saina loatra ny zava-bitanao andray zany hafaliako ry andry zazakely tsika sanako sanatsika sady vavikely le niritsika hatramin'izay mihitsy eny akiry vadiko mivalian'Andriamanitra ny vavakintsika eno nomeny taranaka ihany tsika senao say mihitsy na dia efa nipopopo taizazitaizasy tsika dia nahazo ihany fa ono dia aiza zany zao ny zanatsika ka mbola tsy nahita azy kory ny azary andry hatramin'izao ka tsy maintsy natao any amin'ny koveuzany ambony re izy fa mbola tsy dia ampierozy rasazy somary latsaka kely koa ny lantsany dia ilana fanaraha-maso akaiky zany ve fa salama tsara nefa izy tamin'ny anao nahita azy tany salama tsara izy ka tsara kosa zany ko fa mpatokony ampidina ty amiko kosa amin'izay tia hitan'ilay zanako mafy ny azary andry eny aky fa rehefa hitandry zareo hoe afaka avokany dia avokany fa zao ilazako vaovao tsara be akoatr'izay ndry fa misy inona koa arabaina aky fa sady nahazo zanaka indriny nahazo zandry iandry tena marina ve sady vavy kely koa andray afo ny lanitra ka tsy takatro ry andry ka ahoana faly tena faly tsy hitako tsosy ilazana ny hafaliako ry andry ka viaro finiko mafy ny vadiko dia aiza zany zao dada sy neny sy ny sandriko vavikely ry andry ka ity amin'ny hopitaly re ao ambony ao amin'ny kovezy ao koa ny zandrindry fa tsy maintsy nampidirina tany dia miaraka any zany izy roa izy mianaka hoe izy mirahavavy mianaka moa zanyko ary neny mba manao ahoana ry andry salama tsara izy ka ary tena matanjaka tsara mihitsy zany izy ary ngely mino efa nitsangana sady tamin'ny maraina teo
Nga? Efa ndraranony dokotera izy fa tsy nanaiky Tsy mahalala ny didoan'iny nga? Efa nijereny mpitsabo rehetra tao ny toe-pahasalamany dia hoe tsy maninona na mitsangana azy izy fa tokony tsy hanao effort be fotsiny. Dia efa mandehandeha any izany le reniko? Raha tsy efa ho avy hitsidika andry ao izay. Manaika n'iny reniko mihitsy aka. Matanjaka izy. Izaho ty mbola torovana daholo ny vatako iray manontolo. Ka tsy mitovy ny efa niteraka sy ny mbola voasamba niteraka rery mino a. Na zany aza midera ny heritsaindry koa midera ny herim-pondry dia mbola misaotra kinona ny mety haranaka an'ity vadindre ty misaotra ry mino a. Eny kiry malalako a. Fa andeha haka ny fasiana ronono ho an'ny zanantsika amin'izay aloha efa ora fihinana ny sakafo mantsy izao. Arenka anareo anao fa sao dia nonao izy a. Ndry reto zanako dia mahafatifaty ange reto izy ao ary fa maninona nefa ianao no mitomany so ao rehefa efa eto akaikinao nge neny jereo nge tsy zandrinao fa endry tsara ery ianao nefa mitomany be tsy mijanona mihitsy ao rehefa eto neny ndry efa fantatry le zanako ary hoe eto angamba fa nangina ihany izy endry nge zany zanaky neny zany ary maninona ho andriny tsy taitra mihitsy fa matory foana andraso hoe efa ela ihany ty zazy ty ny natory fa toa mbola tsy mifoy ihany sa ve reraka tokoa izy aleo hoe ho tiako kely ny tongony Andriamanitro fantanako ve ny maninona sa ohatra ny mangatsika nge ny tongotry ty zazy ty zany andraso hoe tsapaiko ny tanany tena tsisy hafanana mihitsy izy zany fa ahoana ary dia ho sanatry ve ka tsy mino an'izany ny saiko ka ary maninona moa raha andraso rangano fony mihitsy no tsapaiko andrekako tena tsy mitebo-tsony ny fony ty zazy ty fa naninona ary tena tsy azo ve ty zazy ty ka aleo iantso dokotera aingana ka nefa mialohan'izany raha sanatrika marina ilay ahako dia ahoana fona aminao Andriamanitra fa tsy maintsy ataoko izao tiako loatra ny zanako ary andraso amin'izay hijery dokotera. Mazotomana be indry izany tena tsy ampandre mihitsy ny ilany fa tsy maintsy mbola ampiana ny ilany koa ao ary fa omeny mama efa taitra nga efa elaela izay izy ary ato efa nifindra amin'ny nono ilany fa tsy ampy azy ndraiky tsara kosa zany rehefa misakafo tsara izy tena tendan-kanina be mihitsy ny ianao ary fa misy inona ry andro no ohatra malimaly kendrika be zany ianao sa reraka angany vadiko tsy dia hoe reraka ary mihiny fa ahoana lazaiko azy ve sa ahoana nefa tsy tiako sao dia hisy fetraikany amin'ny fahasalamana io ka
Dada rehefa nandrara mihitsy hoe aleo tsy tenenina no mihitsy sao ampivadika nono eo ny fahatairany ka karariny zaza dia tsy maintsy tady lainga eo foronona indray zany aloko. Iandry fa maninona ianao tsy maninona ary fa ohatry ny niakatra angamba ny tensionko zany Zany ve? Mety amin'le tsy ampy torimaso ngambe. Ka maninona nefa raha mody kely aloha ianao efa fantatry mihitsy fa avy-zanana be sao io mahazo anao io. Ka iza indray niandry anao aty raha ody ary mino Tsy maninona rehefa lalao asaina mijanona aty amin'izay sady mikarakara anay izy no mikarakara ny zanakiny ihany koa. Nareo sy dada mba samy manararoatra kely makaina any an-trano aloha dia raha betso indray miverina aty sady tsy dia misy ahina betso ngeny amiko ny zanakiny eny tsy efa ho ampidiny eo akaikiny ao koa. Eny ary aleo fa hiresaka amin'ny dada aloha dia ho hitantsika eo izay atao. Tsy misy ilainao intsony ve aloha andeha hidina any ambany amantsy fa misy ilana any. Tsy misy ka io telefonina ko fotsiny mba ataovy eto akaiky eto azafady. Zay fa atsoy raha misy ilanao eny ary andry tena misy zavatra feny andry iny mihitsy ka tsy arerahan'izany fotsiny mahazo an'iny fa misy zavatra hafa mihitsy dia ho inona nefa. Maninona moa ry andry ny tsy lazainao tamiko izany sa tsy tokony hafantatra an'izany Ka tsy misy fahadisoa ny andry re zany ry mino zany no niteny taminy mba tsy tenenany aminao mba hisorohana ny fahasalamanao sy ny zanakao. Sady zany koa retsy fa tsy tiako no hisy ambanina raona ny fifalianareo mivady indraindray tokoa mantsy ny fiainana misy ny mamitsetsafina no sady misy mangidy tsy maintsy atelina koa. Izay ry neny fantatro fa mafy ny entinao saingy aleo tsy njovona ihany ny fahasalamana na dia zany aza. Marina izany ry neny ary tadidio fa malahelo miaraka aminao koa ny zanakao. Miara malahelo amiko nareo ry zanako fa misaotra fa tsy fantatrareo ary tsy azonareo an-tsaina akory ny fahoriana ato anato-kato. Tsapanay zany ry bakoly ary matoki fa manohana sy eto akaikinao foana izay telo mianaka zany raha mba fantatrao mantsy rabenja fa ndray andro any dia io molotrao makahery sy manambitamby io ihany no anozina sy andatsa ary inoko marimarina fa hiapanga sy akahala amin'ny fonao manontolo ianao. Eny tsy maninona izany ary tsy ametsiny ianao koa. Efa fantatro mantsy fa ny fahotako dia tsy maintsy ho zakaiko ihany ny vokany. Mamafy rivotra zao ka tsy maintsy hijinja tadio na ho ela na ho aingana. Nefa fitiavako anjanako daholo izany. Fitiavana tsy voavidy vola ary tsy afaka takalo ninonina. Izao ngamba ny mety ry neny aleo aloha hijanona aty izay telo mianaka mandritry ny fotoana vitsivitsy mba hanampy sy hanala fanginanao ato. Fantatra mantsy fa rehefa hiasa eo dada dia ianao rery no tsy maintsy tavajanona ato ary angina rery ato sa tsy mety izany ry andry. Izay mihitsy ka raha tsy mampaninona ny dada koa ka tsy zarako ary very izy mivady sa hoana ry bakoly. Mety foana re izay ataonareo ka aleo ary hody vetivety aloha haka ny fitaovana sy izay rehetra ilaina dia teneno lalao ry mino amono an'ilay akono entiko teo atao rony analana an'izany faharerahana izany
Ohatray, tena adiniko ka efa mbola misy tsy voapasiko any lambandry. Andraso hoe, lalao ahoana tompoko? jereny efa misy lambanjaza mbola tsy naorika ho velany eo e. Tonga de mba rovy daholo de pasofa sao de tsisy ampiasaina rahariva. Eny tompoko. Zay, ary avy aty amineny satroko foana ange ankihitrotro andry e. Na de ho lany eto ary ny tontolo androko manontolo, ary aza mitomano moa e. Sa efa nona ndraika, ka tsisy olana ange zany. Afaka manome sakafo andry tsara neny fa tsy mila miandry amin'ny mama. Zany no ny ananandry ireny roa. Misakafoana tsara aloha de matory amin'izay zany zanako zany Ary tena variana amin'ilay zaza mihitsy ngeny enjany. Gasy. Sa hoay ary omenono ka ilay zaza. Fatan'izay fa noana de nomeny. Mba tena manana fovolamena mihitsy ty reniko ty ka. Sako moa taraiky be tamin'ny embouteillage tany de sao vao tonga. Tena azafady rineny fa tara be za. Fa tsy hitandrifa efa matory le zazy. Aza mitabataba eo ndrifa manjary manaitra azy indray. Oay, eny marina. Fa efa ela nga izy natory. Vao teo ka nomeko nono teo de resy tory. Tena reny ty zanaka mihitsy ianao ty rineny ka. Tena mba marina e. Fa taiza kory kialakely ty misy renitsy ty zanaka zany Ny ary efa mbola azoko mena ny menaky ny aiko de afoko na de mifarafofonaiko aza. Ka zany neny ilazako an'izany e. Ary hoeto aty aloha izy apatoriko e. Sao de reraka neny mitrotro azy. Aleo izy hotrotoko eto ihany aloha ka. Mandana aloha ataovy izay tokony atao ndry. Sady zary meny tsy reraka amin'ny fahasambarany zanako zany mihitsy Merci neny ary. Hanao dosy de rehefa avy eo indray izy raisiko. Ary mbola tsy natorona ianao? Iandry, ay tonga ianao? Zay vao nirava fa tena enjana be ny asa atao ampiasana ataoko. Zany? Ndry, ary aiza ny zanako no toa tsy matory eto am-pandriana ka? Ka zany indrindra mbola endrasako eko. Hatramin'izay natongafako nge ka mbola tsy nandray azy mihitsy e. Fa ahoana ka? Ka any amineny foana e. Tsy avelany hoentiko aty mihitsy fa aleo no de zay ihany aloha. Dadako moa no teny tamiko hoe mba manafaka ny alahelo nono fa aleo de zainao ihany aloha de najaniko any. Eny marina ihany aloha zany mafy angery mihitsy za maty anak' zany eny fa na de hoe efa saika tsy neotreretin'izy mivady ho de zay na aza le zanany tsy azo teo. Tsapako tena mafaitra zany hoe efa nanantena hitaizy zany nefa tsy nisy indraiko. Ohatra nyreny nitranka tamintsika taloha reny Ndre, fa ino to mahavariana anao? Mieritreritra an'izany teninao zany de lasa ny saiko ry andry Raha tsika marina moa zany nitratra ny zavatra niatra tamin'ny dada sy neny iny de mba ahoana? Ka zany nga ho hita tao ahoana ary mino rehefa anjara de tsy maintsy zakaina. Fa tsy mbola niteneniko anao marina ny ry andry ny zavatra nilazaindra sazy any mianaka tamin'izay nanao contrôle tany Fa misy inona ke? Ka nanazava tamiko izy hoe tsika hono mety azo zany intsony akoatra mity kely. Zany ve? Fa nahoana hono ka? Ka toe-batako mihitsy inge hono ry andry no tsy afaka mamorona sy mandray zany intsony Io zazy io ara hono efa tena fahagagana napetraka azy tao an-kibo.
Ary tena tolotra avy amin'ilay ray ao ambony marina zany io zanantsika io Romino a. Eno a? Ao fa ezaka tsika hikolokolo sy taizazy mba olombanina sy atafitaza rahatray. Marina izany ry andry a. Ary aloha akazy amin'izay sady efa te hatoro-koa zany reraka ka. Mandeha re. Sady mba efa te hitrotro kely an'ilay zanako koa zany. Ary tena variana amin'ny taizaty marina neny zany. Raha mbola tamin'ny tsy nisy zaza zao nefa efa tany amin'ny lanitra fahafiry ngamba izy mivady. Andre, ary data rehefa raisy torobe fa izy tito mbola milalao tsara n'ilay zaza. Nefa ngeka efa raisy torobe ilay zanako e. Dia inona zany no tia mahavariana neny io? Ary andraso hoe tsy haiko hahenoko an'izay lazainy. Na tsy hatako tory sy aretako mandra maraina eto raha tsy mampaninina akiry zanako a. Aleo dada tory fa reraky ny asa izy. Zany a. Za iandry eto foana fa matorizany zanako zany a. Tsy avelan'ny neno irery zany mihitsy moa ny zanany io. Fa inona ary tia mahazo aneny? Tena sanatrika. Alolo za hiverina any amin'ny andro ka ohatrany tsy maty kololo zao zavatra mitranga amin'iny zao. Aza hitako ka iandry a. Fa ino tia mahasepitra anao tampoka avany? Fa misy inona? Ohatrany tsy haiko raha zany tsy ampitoromaso na neny mihitsy nefa somary tsy dia ao tsony fa misy inona e? Manino neny? Ka nandeha nijery azy tany ato dia mbola miresaka tsara mity kely ne izy ry andry. Dada nefa efa resy tory tanteraka. Dia maninona e? Enao koa tia taitaim-bombona tsy? Ka le zaza nefa matory koa e. Izy nefa ka zay re mba entiny analana ny fony e. Enao koa zany tsy hitako ngizy maharatsy an'izany Romino e. Fa tiako ho hitanao sy orenao mihitsy ry andry ny zavatra taony aloha vao mitsara ianao ka. Tena tsy ampitoromaso marina angamba ianao Romino e. Za ry andry tena manabe hoe somba nisy fetraka ny tany amin'ny sainy ary ny fahavoazana ny namoizany anjanany iny. Aza miadaladala Romino a. Aleo akan'ny zanako fa ianao koa tia otrany tsy azoko mihitsy ka. Apetrao amin'izay le zaza mba hakaina ary bakoly a. Efa hatramin'ny maraina veranga izy ny teny tananao teny foana. Fa inona nefa ny olanao amin'izany? Ianao nga nireraka sa za? Tsy izany reraka na ianao fa le zaza e. Mba mila mitsotra koa ngely lamosiny izy io fa tsy miforotra eny antratranao eny foana e. Ka mbola omeko nono izy aveo dia izay vao apatoriko e. Otry. Fa tsy voateo ve zany e? Sady mino nga moa zao tsy efa ho avy. Tsy aleo mba minono amin'ny amin'izay izy. Olona tsy ho avy nandrasana amin'izany. Ny anoananjanako koa tsy ampiandrasako an'izay tsy ho hita any. Sady tsy ataoko miafy zany koa ny zanako raha mbola eto Rabenja. Fa inona ary tia nahazo andramatoa ty tato ato zay e? Zany raha tsy tezitra ery izy raha vao miresaka amin'io zaza io ato otrany. Indrindra moa fa hoe ny fikarakarana azy. Tena hafahafa zao ka. Aleo ngamba resahana azy mivady fa ohatrany mahalasa ny saiko ihany ty mahazo amin'ny bakoly ty. Tonga ary Mino. Mino? Ary toa tsy misy mamaly. Sa lasa nivoaka ve Mino e? Tena tsy ato izy. Dia noentiny niaraka amin'ny any zany ny zaza. Ay, zany reko mitomany zany kaika. Ay ve neny ny ato e? Ie.
ay tonga ianao. Ary iny zao mampitomany ny zanako papa zao e. Sady tena akona mihitsy indrindra izany avia re ty amin'ny papa e. Oka aloha ry Andry aleo izy ho raisiko fa mety noana izy na lena ndray izay. Ka mampalahelo anahy izy tsy mety manginy tingeriny iny e. Enao tiako ry Andry tsy fomba ny zaza re no mitomany ohatr'izao foana. Mialahy ianao hitrotroko azy avia ra ty amineny maninona ny zanako. Ary to tonga de nangina koa sikala vao niraisiny neniko. Ka fatany ihany ny reniny ry Andry ohatra ny tanam-behivavy mantsy izay no tiako tenenina sady efa zatra akory re izy de efa fantany hatramin'ny fofoko zay angaka tsy mifaka. Tonga ihany. Ay tratra n'le ambota azy be tao koa ianao. Ie sady tsy nahita ny data raha teny an-dalana tena tsy haiko tsony hoe mbola taiza ohatr'izay. Ka za koa ary ngeky vao teo ny tonga. Tena enjana mihitsy risiko. Leo nipetraka tao anaty fiara mihitsy ary aza mitabataba rena rehefa manaitra ny zanako e. Otry fa tsy resaka kosa ve zany ny olona ary bakoly ka moramora na izany azy tena niova tanteraka mihitsy tia nentika ary mitombona mihitsy ny eritreritro. Mino fa tsy karitry andro sy dada amin'izay ny tiako tenenina miavery sainy eny. Fa zao izy telo mianaka efa voreto daholo ihany moa tsika ka te hizara vaovao mahafaly aminareo zany sady efa elo zay tsy nahenona vaovao mahafinaritra zany fa mbala zao e. Eno ako fa misina ry Andry. Ka tsy zany hoa fa nampivory anay rehetra tao am-piasana ny patronay androany ariva e. Nilaza izy fa hanomboka hitatra any ampitan-dranomasina ny orinasa ary efa tafapetraka soamatsara ny Frantsa hono izy amin'izao fotoana izao. Noho ny fahaizako sy ny fahafehezako ny asa tokony atao any dia ahoana ry Andry? Nanapa-kevitra izy fa azany ho alefa ampiofana an'ireo miasa an'ireo mandritra ny roa volana e. Zany ve? Tsara kosa ny vaovao entiny sy izaniko sady tsy fanirinsehatra amin'izay koa ve zany e. Eno ako sako asa mba faleriry data mandre an'izany etiko ny valy ihany ny vavaka natao ry Andry de arabaina ry Andry tafitasoma tsara de mahita soatrany e. Misaotra rineny de isaorako koa nareo mianaka tamin'ny fanohana anay. De roviana zany se no anainga ka atoato sa mbola hoela? Ka miakina amin'ny hevitro mino indray zany ko afaka mandeha zay na rapitso de rapitso ihany aza. Zany ve ry Andry? Fa nga ie afaka mitondra ny vady aman-janako ingarineny ka ahoana kosa moa ny sarahany ela be ohatr' zany amin'ny vady aman-jana andro bakoly sady zay mianaka kosa aloha tsy mahasaraka ela be anao zany ry Andry andraso aloha tsy nareo rery ange no afaka manapaka an'izany fa ny hevitra zany tsy mba raisinareo mihitsy. Za kosa aloha tsy mba hanaiky an'izany mihitsy sarahanareo amiko zany ny zanako. Ohatray ka vady aman-jana ingereo ry bakoly ary ho aviny zany fa tsy misy tokony hidiranao ka tsy hanaiky an'izany mandrakizay ana de ho vonoinareo eto zao de zao ary neny fa ahoana kosa andraso aloha e fa inona nefa ny antony andavaneny ny fandehananay ka zanako io ry Andry ary tsy avelako etin'izay olona te hitondra azy fotsiny amin'izao. Fa ianao ve ry bakoly efa lasa dala zavikelinao io fa tsy zanakao e mbola manana ny ray aman-dreny mihitsy. Ho eto aty ny zanako tsy meko an'izany izy zany ny zanako. Andray kosa ry neny fa maninona de sy tomina mafy be ohatran'izany aty amiko ny zanako ka tsy meko an'izaniza ho aty neny anaty ary zako ny reniny. Neny aza manao an'io moa e fantatro tsara neny fitiavanao an'iny zaza iny nefa raha mania tsara no avinay kosa ve de sakananao ohatr'izany ary milamina re ianao ry bakoly fa tsisy angalatra ny zavikelinao io fa hiaraka amin'ny ray aman-dreny le zaza mbay mialahy ianao rabenja de efa miteny anao azay iongely efa niteneniko anareo ry dada sy Andry efa fantatra mihitsy fa tsy maintsy afara amin'izao io fitezaneny foana n'io zaza io. Fa inona marina ary tia mahazo an'iny de ho sanatria ve ka marina ry nyteneny mino areny zao ry bakoly tsy ianao mandidy sy manapaka ny fiainan-janakao
ary sy tokony hidiranao mihitsy ny fiainany mazava ka andramo ary lehilahy nareo raha mahavita manasaraka anay mianaka ary lasa zay dia aza elingelenina koa ny fiainanay mianaka zay Andriamanitra indry andry noetiny nenitsoaka ny zanatsika tena lasa tanteraka neny raha izao ka voatona tanteraka ny sainy iandry fatolozana amin'ny tanaka fotsiny falasany ngely zasy aleo fa zany andamy mazy any miantso polisy fotsiny nareo tena nafaitra loatra tamin'iny tokoa romino ny anamozany zanany ary za mieritreritra hoe nisy fahadisoantsika ihany nanankinantsika ny zanantsika tamin'ny be loatra ka ahoana moa ny anabozana an'izany ry andry savikely nge iny tsy afaka niosakananao mihitsy fa araka ny fanazavan'ireo mpitsabo nge dia hoe ahoana no ilay zanany tsy hitany tsony dia nieritreritra izy fa mbola iovelo io ilay zanany voatona mafy loatra matso ny sainy ka antony tsy maintsy nampidirana azy any amin'ny toerana fitsaboana ara-tsainy soa ary fa mba voatazo ny dada ihany izy dia mba azo n'ilay zaza fa ratsy izany mety oloza ny tranga ka zange efa nilaza taminao foana fa ianao tsy nino e hampalahelo andray le reniko ry andry tena ohatrany nanenenako indray ny rahantsika nipetraka tamin'izy mivady tamin'irenika tsy hanenenana ny zavatra efa vita ary mino ny ahasitrana azo soma tsara zao ny tokony mahasoantsika telo mianaka efa ato nareo mivady ie anandray an'le antsonao teo zay ry dada dia niezaka no tonga aloha taty eno fa misy ino ry dada nampiatso ny mivady maika anao ny momba neny sa ka zay indrindra tafaresaka tamin'le dokotera ny asa tao amin'ny hopitaly tamin'ny fotoana niterahanareo iny amantsy tamin'ny maraina dia nampiatso ahy izy raha ny tokony izy moa zany dia tsika telo mianaka mihitsy ny tokony nakany aminy saingy fantatry loatra amin'ny fahasahiranareo dia aleko tsy ranako tabanareo mihitsy fa ahoana ka inona ny fandraisan'izany amin'iny ketraka tanteraka ary izy roa rehefa nanao ny fanadiadiana mantso ny polisy dia tonga teny amin'ny hopitaly nakambavana eny zareo rehetrarehetra tao dia ahoana tsy laza zavatra betsaka fa ty misy vidéo voaray tamin'iny andro iny atao anatiny ty ary sary nandritra ny fotoana hitoeran'ireo zaza roa tao anatin'ny couveuse natao anatiny sary teny amin'ny hopitaly zany ty raha azoko tsara endry sea avelako hijery azy nareo roa fa za efa namerina nijery azy mibetsaka mihitsy mantsy ka hoento aty angana aloha hojerena ry mialohan'izany nefa ry izy roa dia miaingavy anareo aloha mba hitony tsara zavatra mety tsy ampozinareo mihitsy mantsy no hitanareo ao endry dada ka alefasy romino raha mijery Andriamanitra fa ahoana io sary io ry andry tena miorona tanteraka ny ati-dohako ry izy mianaka tena zao ve ny zavanitranga tao ka nazarany tsy naloha-peo-tsony vao nahita an'io vidéo io tsy kosa tsy marina io ry andry tsy mahatsy zany ny zanako mity fa tsy zanako ny zany ka nandainy zato amby arivo eo ary ianao romino dia pirofo ray mivaingana tsy azon'izany izy ovainy io tata nalaina tamin'ny kamera mandray ny zava-mitranga rehetra amin'ny hopitaly mantsy io sary io zanako maty a zanako tena tsy mampino zao ry dada mariny dia tsy disy velively zany niny laza fa zanany iny dia zanatsika ve zany ndry andro ny maty fa tsy zay mihitsy romino rehefa hita m-bakoly fa tsy nitempontsony ny fon'ilay zanakao dia naleo no natakalo tamin'ilay zanakay satria tsy vita ny jery ny alahelonareo nareo mivady zay efa tonany maro no naniry ananjanaka nefa dia tsy azo ndray fa naninona kosa neniny nanao an'izany naninona sy miazaka mamela ny lahatra apetraka Andriamanitra
fanaovana tsinitsinina fitondrana petrany e zany e. Eny marina lazainao Romino. Diso tokoa neny. Ary mitovy amin'ny fangalarana ihany ny eloko anatony. Nefa ny fahitana n'iny vidéo iny tokony hatsapahanao Romino fa sarobidy loatra taminy alahelo-nao. Tsy tia nisy ranomasina latsaka akory eo amin'ny endrika eo na dia kely aza. Na aleony izy ny afo sy ny baba mafaitra toy izay ianao. Dia inona nefa mivokatra izany ka? Tsy fahadisompana tenana sy fanokafana ny ratra efa sitrana indray. Ohatra nisy nanatsatokatsiny ny foko ry andre. Ny foko izay efa nanolotra tamin'ny ratra nahazo azy satria efa faly taminazy hotsika zaza. Tsy mandany izany nge za e. Fa aza mijery ny vokany ianao fa ny antony jereny. Ny antony izay tsy misy valiny ankoatra ny fitiavana. Satria fitiavana nitondra azy ka nahavitany nanakalo ny zanany tamin'ny zanantsika. Fa tena ahoana loatra ary. Tsy rariny izao. Sady malahelo ny zanako ny malahelo ny reniko ry andre. Ka nazary nge malahelo anareo sady malahelo an'le vadiko saingy tsy hitako izay atao e. Zao ngamba ry dada mety alaitsika neny. Amelan'ny fahadisoantsika satria fantatsika ankehitriny ny marina. Tsy afaka andahan izay tianareo atao ary izy mivady a. Rehefa fantatrareo fa mety dia tanterao. Ka ahoana Romino? Manaiky ianao? Ka inona moa no andavako an'izany ry andre? Ninge izany tsy lasa tala araka ny everantsika azy fa nilaza marina. Marina izay sarotra ny inoana satria nitakonany tamin'ny fitiavana. Ka andao ary. Andao alaina izy fa efa ela loatra izay nahabanga azy teto akaikinjanany izay. Tena miakatra amin'ny fiainana ry andre. Ka atao ahoana retsy a? Izay no tian'ny mpandahatra e. Rena roteo. Tantarindry amin'seho nosoratany Ihaja Randriamanalmanana. Ireo nanome aina ny tantara. Lydia Arlala, Ravaka Antsanony, Priska Rakotoarimanana, niaraka tamin'ny Ihaja Randry sy Romy Arimanana. Nandray feo Santatra lantony ny aina, nana totosa Ady Randry.